Efa ela amin'ny rehetra no niandry any fotoam-pitsarana any feno hasina sy ny ray aman-dreniny mahakasika an'ilay raharaha Ambohimalaza izay nafatesana olona marobe ka namaly an'izay ny ministry ny fitsarana ary nanao fanambarana ny amin'ny mahakasika an'izay raharaha Ambohimalaza izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honina mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raharaha Ambohimalaza ary ny fiandrasana an'izay fotoam-pitsarana any feno hasina izay no tena niandrasany maro tamin'ity raharaha Ambohimalaza ity. Nanao fanambarana ny ministry ny fitsarana fa hatao fanadihadiana i feno hasina izay tompy ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany sy ny fianakaviany izay nisy ny toromantsy izy ireo taoriany ireo faty mikararana vokatrina zay tsingerin-taona izay. Tsy misy na iza arovan'ny fitondram-panjakana atao anatin'ity raharaha ity ka noho izany tsy maintsy antsoina avokoa izay rehetra mila atao fanadihadiana ao anatin'ny raharaha. Ho tsaraina eo anivon'ny fitsarana heloka be vava ny raharaha ka hiantsona ny mpanao gazety mihitsy aza izany raha azo atao satria azony be sy ny maro atrehana ny raharaha-mpitsarana ny heloka be vava tahaka nytony hoy ny ministry ny fitsarana hatrany. Raha izay raharaha Ambohimalaza izay miteraka resabe izay mantsy dia toy izao manaraka izao. Tsy mbola nisy izany hoe fetina anniversaire ka nahafaty olona 3 mahery noho ny fihinanana sakafo misy poizina izany. Ny soratra retina dia mifanakaiky amin'ny fahapoizinana na toxication alimentaire fa efa nilaza nefa ny fanjakana hoe fanapoizinana na empoisonnement izy io. Misy fanehoan-kevitra maro izay mifanipaka amin'ity resaka ity ihany koa. Ny fahatelo, ireo vahiny nasaina dia maro no voamafy ary no demandra vetrany tao anatin'ny 4 ora ny nanana sakafo. Narary fa tsy hoe voamafy be kosa ny tompon'ny fety. Ary ny fahefatra, raha fanapoizinana na mosavy dia iza izany no heverina fa lasibatra. Ary ny fahadimy, nitaky ny famoahana ny tena marina ny fianakavian'ireo niharam-boina ary nitory ilay tompom-bety sy ny reniny. Azo tsoahana vetrany arak'izany fa misy zavatra fantatra izy ireo na mihevitra izy ireo hoe misy zavatra afenina amin'ity raharaha ity. Ny fahenina, inona no tsy nanambarana mangarahara ny anaran'ilay singa mahery vaika izay namono olona kanefa rehefa handeha ny fitsarana izay nolazaina fa azony rehetra atrehina dia voatonona ao ihany io singa mahery vaika io. Nilaza mantsy ny loholona Lalatendrakotondrazafy izay efa ministry ny serasera teo aloha fa tsy voatery ho hitan'ny fitiliana rehefa mosavy amina ody gasy fa nga moa tsy efa fantatra indray ilay singa mahery vaika fa tsy nambara ny anarany fotsiny. Ny fahavalo, misy ireo olona narary tsy teny amin'ny hôpitaly Gera no sitrana. Tovolahy iray nitsabo tena atao an-tranony sy tovovavy iray teny amin'ny hôpitaly Miaramila Homy nanaraka toromarika ny dokotera nitsabo azy ireo fa tsy misy resaka hoe fahagagana akory na tsara vintana dia sitrana taorian'izay fanapoizinana izay nahazo azy ireo izay. Mahatsapa ny mpanara-baovao fa fanambarana politika kokoa fa tsy teknika no nataon'ireo manam-pahefana ary manjavozavo ny fanazavana teknika nataon'ireo manam-pahaizana manoloana an'ity trangana Ambohimalaza ity. Ny fahafolo, herinandro taoriany 14 Jona ny trangano loza no efa nivoaka sy niparitaka isan'andro ny resaka papasosy sy hoe olona ambony. Aty amin'ny 17 Jolay vao milaza ny ministry ny fitsarana hoe tsy misy olona arovany ny fanjakana izany. Ary tonga namangy marary sabotsy alina taorian'ny fanambarana io ny ministry ny fahasalamana sy ny ministry ny serasera. Efa mandeha ary mbola mitohy moa ny fanadihadiana ary tena andrasany maro izay ho ambaran'ny tompom-bety mahakasika an'ity raharaha fanapoizinana teny Ambohimalaza ity hatrany. Mpanaheloka be vava mantsy ny andrasany be sy ny maro fatratra izao mantsy dia ny fotoam-pitsarana na cour criminel ordinaire izay iezahana ho atao tsy ho ela araky ny toromarika ny ministry ny fitsarana izay hianontsika izay fandaharana sy ampamoaka hitsokafina amin'io. Hatreto manko difotra ny konohono sy ny resabe ny mpanara-baovao manoloana ity tsingerin-taona mainty
teny Ambohimalaza ny 7 Jona ity. Fisaka tokoa ve ny marina ka sarotra tadiavina? Io ny fanontaniana izay napetraky ny besin'ny maro. Manoloana an'izay hatrany dia fantatra fa nanomboka tamin'iny andro ny Alahady iny teny amin'ny sampana heloka bevava ny gendarmeria fiadanana ny fanadihadiana ny renin'ny Fenohasina izay tompona aniversera sy ireo olona hafa efa notanana amponjavonjomaika mahakasika an'ity raharaha Ambohimalaza ty hatrany. Tsy mbola tafiditra tao anatin'ireo nalenam-bava i Fenohasina izay tompona aniversera na hafatesan'olona maro ity. Ary izay fakanam-bava azy izay indrindra no tena iandrasan'ny mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao manoloana an'ity fankalazana ny tsingerin-taona na hafatesan'olona maro ity. Iandrasantsika fatratra araka izany ny tena marina mahakasika an'ity raharaha Ambohimalaza ity. Ka manasantsika rehetra samby tony avokoa eo ampiandrasana an'izay ny tena marina vokatry ny tia fanadihadiana mahakasika ny raharaha Ambohimalaza izay nahafatesana an'ireo havantsika maro dia maro noho ny fihinanana sakafo misy poizina tao anatin'ity aniversera ity izay tsy mbola fahita tao anatin'ny 12 taona mo ny aniversera ka nahafatesan'olona maro tahaka ny niseho teny Ambohimalaza ity. Tantara ratsy ity ary tantara tsy fanadino mandrakizay angambany ny zavanitranga tamin'ity tsingerin-taona izay nankalazay ny Fenohasina sy ny fianakaviany ary ireo rehetra izay nasaina tamin'ity tsingerin-taona ity izay. Araky ny fitenenana izay mantsy ny marina tsy mba maty ary tsy maintsy ho hita foana ny marina na ho ela na ho aingana. Fadadadio kosa nefa ny marina mitavozavoza tsy mahaleo lainga tsara lahatra hoy ny fitenitsika izay. Ka eo indrindra no mahatonga an'ireo fianakavian'ny niaram-boina izay tena tsy manaiky lembenana amin'izao ankehitriny izao fa mikatsaka mandrakariva izay marina izay mba hahafahan'izy ireo hilazany tena marina manoloana an'ity fetina aniversera izay nahafaty ny havana sy ny zanak'izy ireo izay vokatry ny fihinanana sakafo tao anatin'ity aniversera izay voalaza fa fanapozinana sy famosaviana izay ninana tao ity. Mampatahotra ihany sy ny hamonjy fety aman-danonana amin'izao fotoana izao vokatry nyity resaka kimosavisavy sy ny fanapozinana ra-tsakafo izay hita fa nahazovahana tato ho ato ity izay. Ka leo ihany mitandrina ry zareo amin'izay kifetifety zay fa sao dia miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa ary sao dia ny tsy fitandremanao izay mety hamoizanao ny ainao sy ny hamoizanao ny ain'ireo olona akaiky anao. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.